Amin'ny sehatra ny asa tanana moa zany dia sarotra tokoa ny ifandraisana amin'ny client amin'ny resaka an'ilay activité satria nisy olana be tao anatin'ilay crise. Dia amin'ny resaka famokarana indray misy fotoana tsy maintsy nahaty ilay izy dia nisy moa zany ny fiantsoana nataon'ny fihariana dia tonga dia nifanandrify tamin'izay ilay izy hoe ahoana ny fomba fampandrosoana amin'ny resaka fiatrehana ny crise. Mahakasika ny sehatry ny marketing zao no tena nahazoana tombony taty satria betsaka ireo fomba afaka ifandraisana amin'ny olona na eo amin'ny resaka fifandraisana mpampifindram-bola na koa fifandraisana amin'ny client.